Ary rehefa anao ty fandraisana fandrasany tompo ity ny tamin'ny fotoana efa tonga io Jesosy sy ny mpianany de efa fantatry Kristy hoe efa misy olona manomana toerana anaovana izany fandraisana izany. De raha nanontany ny mpianatra hoe aiza ary ny tianao anaovana ny fandraisana fandrasany tompo mantsy Jesosy de nanome toerana Jesosy mandehana araka ny hitantsika ato amin'ny Marka 4:12 ato no manondro ny toerana izay nanaovana ny fandrasany tompo. Marka 4:12 vakitsika manomboka ny 12. Marka 4:12 manomboka ny 12 no vakitsika. Niarahan Jesosy sy ny mpianany nihinana ny Pasika. Ary tamin'ny voalohany andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira izay efa minoana amin'ny Pasika de hoy ny mpianany taminy, aiza ny tianao alenay anamboaranay mba hinananao ny Pasika? Dia naniraka reo lahy tamin'ny mpianany izy ka nanao taminy hoe makanesa any an-tanàna ary isy lehilahy mitondra siny feno rano hifanena aminareo dia manara azy. Ary lazao ny tompon'ny trano izay idirany hoe izao no lazain'ny mpampianatra, aiza ny efitrano iarahako mihinana amin'ny Pasika amin'ny mpianatro? Ary iza noro anareo efitrano malalaka ambony rihana zay vao isy fipetrahana sady voavoatra tsara, any no amboary ho atsika. Ary ny mpianatra nandeha de tonga tany an-tanàna ka nahita arak'izay nolazainy taminy de nanamboatra ny Pasika izy. Mandehana ho izy Kristy ianareo any an-tanàna de isy lehilahy anankiray mitondra siny feno rano hifanena aminareo dia manara azy. Io lehilahy mitondra siny io zany de efa nirahan'ny tompotrano hoe mandehana ianao maka rano fa raha riva ho avy eto Jesosy sy ny mpianany hiatrika latabatra ka asivo rano ao, asivo kovety eo, asivo lamba famahana ao fa hanasany tongotry Jesosy ireo mpianan'ireo, satria mpanompony Jesosy ireo mpianan'ireo ka hanasany tongony de mba hahefa eo avokoa ny zavatra rehetra fa ory zareo no amboatra ny mofo, satria ny mpanompo no manasany tongotry ny tompony, ny mpiasa no manasany tongotry ny patron. De efa nomany ilay tompotrano tao daholo satria fomba fanao zany tamin'izany. Tonga tokory zareo tao amin'ilay trano ary ny harivan'iny dia samy efa mipetraka de samy nahita ny rano hoe io ny rano, io ny koveta, io ny lamba famahona. Ny raha kely de ity mpianatra 12 lahy miaraka amin'ny Jesosy, lay mpatsaka rano na le mpanompon'ilay tompotrano na le mpiasa tao an-trano tsisy taona ny ray aza fa navelany tao izy mianakavy. De mifampijery ny mpianatra, io ny rano, io ny koveta, tsika vao tonga avy any nanao ny asa rehetrarehetra feno vovoka maloto, nanao erera ihany le tompotrano fa nanina ary tsy nasiany mpiasa teto, nanina ary tsy nasiany mpanompo teto mba hanasa ny tongotrytsika sy ny tongotry Jesosy. De ny fampijery teo, fampiandry teo, za nga mpiasa ozy izy Petera no anasany tongotry nareo, za ko nga matio ozy izy mpiasany lahy koa anasany tongotry lahy. De ozy izy koa ry lioka hoe karaha samy tsisy anao de velao ao hoe. De misy niteny koa manina raha mahatsona le patron aiza le mpiasanareo fa zay nge tokony ho sasa tongotry. De samy mifampijerijery teo, mifampijery an'le rano teo de Kristy koa mijery an'zareo rehetrarehetra, samy mifampijery teo de samy mahita an'le rano. De misy ny sasany tsy te fampijery fa de samy miandry fotsiny eo, miondrikondrika eo fotsiny lo jery an'le koveta sy ny rano. Tsisy mompera ve ho avy eo nasa tongotrytsika? Tsika mihaino conférence de zaly ny sasany mopera ny tongotry tamin'ireny andro reny. De ahoana? Rehefa samy tsisy nitsangany arety mpianatra reto na iary aza anasany tongotry ny namany na anasany tongotry ny Jesosy de izy no nitsangana voalohany indrindra. Nitiny izy naka ny lamba famahona. I Petera ny zokony indrindra avy hatrany de nanatony izy tao alohan'ny Petera anasany tongony.
eo voataitra daholo ny rehetrarehetra. Ireto mpianatra ireto zany no tokony no anasan'ny tongotry Jesosy satria mpanompo Kristy, mbola mpanompo dia tokony anasan'ny tongotry Kristy fa sainginy zao za tsy mpanompo, za mihitsy ny andeha hidina aneritrenany amin'izany. Eo amin'ny Petera Jesosy anasan'ny tongony, eo voataitra daholo ny rehetrarehetra. Tsy ho sasanao ny tongotro izy Petera fa tsy mendrika. Ay, fantatra ihany fa tsy mendrika ianao. Ka naninona tsy nitsangana naka lamba dia nanasan'ny tongotry ny mpianatra, nafarafaratsy bazany ny sasanao. Eo izy Jesosy, raha tsy ho sasako ianao dia tsy hanana anjara amiko. Dia Petera, ny lohako ary sy ny tanako ary mba sasao. Zay efa madio izy tsy mila sasana fa ny tongotra ny sasana. Tia nyresahana, ianareo reo ne madio daholo fa ny anankiray aminareo no mamadika io ny tsy madio. Dikan'izany ianareo fa madio reo tsy mila ho sasana intsony, fa zay tsy madio no ho sasana. Dia nanaiky Petera. Rehefa voasasa avokoa ny tongotry ny mpianatra dia niala teo amin'ny toerany Jesosy. Jona 7:12 miverintsika. Jona 7:12 ny andininy 12 sy ny manaraka. Jona 7:12 ny andininy 12. Rehefa voasasa ny tongony dia nandray ny lambany izy ka nipetraka indray dia nanao tamin'ny hoe fantarareo va zay nataoko taminareo. Ianareo manao aho hoe mpampianatra sy tompo, ary marina ny filazanareo fa izany tokoa. Ko raha izaho tompo sy mpampianatra aza no manasa ny tongotra reo, ianareo kosa mba tokony hifanasa tongotra. Fianarana no meko anareo mba hanaovanareo arak'izay nataoko taminareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa ny andevitsy lehibe ny tompony, naniraka noho naniraka azy. Raha fantatrareo izany dia sambatra ianareo raha manao izany. Tsy milaza aminareo anareo rehetra aho fa fantatra izay nofidiko fa mba tanteraka ny soratra masina hoe zay homana ny mofo no manangana no ombela tongony amely aho. Hatramin'izao dia milaza aminareo aho, raha tsy mbola tonga izany mba inonareo, rehefa tonga fa izaho no izy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, zay mandray izay rahako dia mandray ahy, ary zay mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy. Fantarareo ve ozy Jesosy zay nataoko taminareo, nanasako ny tongotrareo. Za la zay nareo patron, za la nareo lehibe nareo, mpampianatra anareo, za ndray nidina nanasany tongotrareo. Toerana nisy an'io Jesosy io zany amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy sy ny fahefany sy ny voninahiny tany an-danitra. Raha nidina tetea tany dia zay nidina zay ny sary nitondrany ny fiainany tany amin'ny voninahiny sy ny heriny sy ny fahefany sy ny hareny sy ny momba azy ray manontolo izy. Fa ny laoza ny lanitra nidina tetea tany, ary raha nidina tetea tany Kristy nidina teto izy amin'ny mampanjaka ny mpanjaka azy dia tokony mba nanao mpanjaka izy teo amin'ny fanjakana Romanina, izay firenena ampirany no dominina tamin'izany. Fa tsy ny Romanina no natao mpanjaka tao na Sezara na Kaisara. Tokony nanao mpanjaka izy, vitsy tsy nanao mpanjaka fa nidina izy. Raha tsy nanao mpanjaka izy mba azonao ataony mety anao za mba hanao mpanapaka eto amin'ity firenena Israely ity ary. Raha tsy ho mpanjaka ihany mba hanao gouvernoura takandry Herode sy ry Pilato ohatra. Fa tsy nakan'izay toerana izay izy, fa mbola nidina ihany izy. Raha hidina ihany ary izy dia mba azonao atao koa hoe ka mahazanak'Andriamanitra ana, mba tokony ho mpisorona be ahy zany eto amin'ity fiangonan'ny Israely ity. Fa tsy nanao mpisorona izy, fa mbola nidina ihany. Ka raha teraka ary izy mba tokony mba ho any amin'ny zanaky ny mpanan-karena raha ho teraka. Zanak'olona ambony manana ny maizy azy, ka mbany amin'ny hôpitaly sy trano ary fomba no hiterahako, fa mbola nidina ihany izy. Any tranonombo no niteraka. Ary mbola zanaka mpandrafitra, tsy ity ve ny zanaka mpandrafitra, mbola nidina ambany ihany Kristy. Ary raha tonga teto an-tany Kristy, zanaky ny olona rehetra miditra sekoly arak'izay azo atao, sekoly ary fomba zay tena
zay mba tsara indrindra mba ampidirana ny zanaka raha manana ny ampy fa izy dia tsy nandihy sekoly ary natao amin'ny fiangonana aza mba azo atao mba farafaratsiny mba ho diakona izy na oloolona rehefa tsy hompisorona ihany fa tsy diakona izy tsy oloolona fa farafaratsiny mba chef choral izy na lehibe ny Samaritanina na ho président diakona na président l'olona fa dia olon-tsotra izy tao amin'ny fiangonana nidina trany nandeha izy nitondra ny hafatra fa mbola fanevateva tsy fanompanopan'ny olona vahopatrany amin'ny hoe devoly ihany amin'ny devoly misy devoly io hoe Beelzebouba ihany namoano ny devoly fa mbola nidina ihany izy eto izy eo anoloan'ny mpianany dia mbola nidina ihany Jesosy izy indray nidina nanasany tongony ary fatatsika fa raha maty Jesosy tsy tao amin'ny hazo fijaliana niakatra tany an-danitra fa mbola nidina nanakaiza koa izy mbola nidina nakany am-pasana koa izy dia te hanome lesona ny mpianany Jesosy ianareo mpianatra miavonavona midokadoka tena misehoseho katolika noho ny papa io ianareo miseho rôle mirehetrarehetra miavonavona tsy mba mitovy mirehetrarehetra fa dia hoe za maizy aza andretsy ananina an'izany a za na hanao fotsy mangary ny olona za nga voatery anao an'izany nanovany io blero tsy za tsy rebirebena zany fa ny anany ana ihany dia te hanome lesona an'ireo vahoaka reo ny tompo ireo mpianan'ireo te hanapotika ny avonavonao anatiny hoe midina ianao midina dia tsy Kristy nidina ambany nanasany tongony eo vao samy menatra daholo zaho andresako antsika reny mandeha amin'ny faritany reny dia misy olona mieritreritra foana hoe tongo pastera dia andeha tsika hanasany tongotry pastera dia mivorivory eo ny Dorcasy ny diakona sy ny olona sasasasany hoe hanasany tongotry pastera fa mendrika eo sasana ny tongony dia avy hatrany dia efa fantatra hoe efa io ny koveta hitako ao ny koveta hitako ao ny rano satria ireto fiangonana reto dia mieritreritra ny hoe sao dia mba hanao ohatrandry Petera sy ny mpianany ka efa io ny rano nefa tonga Jesosy tsy mba tonga hanasany tongotry Jesosy ka dia efa io ny rano vao tonga pastera dia andao sasana ny tongony dia voa zay hanasany tongotra rehetra dia efa ataovy mipetraka amin'ny seza io daholo dia ataovy nolona reo ny koveta sy ny rano sy ny lamba famohana zay vonina hanasany tongotro fa nisika mihitsy mamonjy an'le toerana hanasany tongotry pastera fa nisika aza manosika moa e aka efa fa manenjika aza manosika tiako ino moa le fomba aza manosika ireny le fa zao moa fotoana ny aza manosika zao satria le didipotra dia aza manosika ny filazana azy dia hanasany tongotra amin'izay dia efa mipetraka ao daholo izy rehetrarehetra dia ahoana ozy izy Jesosy mantsany zareo aloha avoaka antsika ny soratra masina hoy Jesosy fantarareo ve zay ataoko aminareo zao tsy fantarareo ay hoy Jesosy mantsy mpianany za aza lazainareo tompo sy mpampianatra midina manasany tongotrareo ianareo koa mba tokony ifaninina ifanasa tongotra dikan'izany ilay lazainareo tompo sy mpampianatra no midina manasany tongotrareo androany fa tsy ianareo ny manasany tongony ka dia izao ho avy hanasany tongotrareo zany eo vao samy mifampijery daholo mba hafakody hoy ny sasany dia efa mipetraka amin'izay zao tsy afaka nandositra tsony ny sasany mbola niazakazaka avy any rehefa vita nareo dia ho avy ka i pastera ndraiky ny manasany tongotry ay dia efa ataovy eo zany lorany izy indray manasany tongotry tsika fa za mbola karakara sakafo ory tsy nety indray ny sasany tsy nety hosasana nefa ozy raha tsy hosasaka anao dia tsy manana anjara amiko dia dikan'izay Jehovah zany mitady vehivavy virgine dimy endry vonina ny idina ambany vonina ny anetry tena za nge lazaiko anareo raha tsy olona manetry tena nge tsy mataty mipetraka ao adiny firy raha tsy olona vonina ny anetry tena zany raha olona tsy vonina ny anetry tena zany ianao za ve dia otrobonao amin'ny ranondrano tapahana ry andro mangatsika io raha olona tsy vonina ny idina ianao tsy vitanao zany fa isika
no sasan'i Jesosy ny tongotritsika. Ianao kosa izy tokony ifanasa tongotra. Fianarana nomeko anareo mba hanaovanareo tahaka izay nataoko taminareo. Dikan'izany dia ty isaky ny fandraisana zany. Ka vita zany fandraisana zany dia misy olona vaovao vonona ny hitana, vonona ny aneritena. Tsy olona ho lava lela, tsy olona kitikitona, tsy olona nao zinona ny hafa, tsy olona iavinavina ty sy iavinavina ry. Ka tsy hanaraka an'izay toromarika atao rehetrarehetra ao amin'ny fiangonana. Ka ny olona manao hoe manondro miaka atsimo dia izy manondro avaratra. Ny olona manao hoe manondro mianavaratra, izy manondro atsinanana. Dia efa maninona ianao tsy atao am'teo fa nga voatery tsy maintsy atao mitovy amin'io ny ahy e. Tsy tafapetraka ato ianao raha izany saina zany mbola ao anatin'ny sainanao. Tsy tavela ato ianao raha mbola tsy hanala zany avinavina ao anatin'ny fonao sy ny sainao zany ka tsy hidina ambany aneritena. Dia izay nanton'ny fanasantsika tongotra. Raha mpivady ho ahy ianao, mety tsy milamina mihitsy ilay tokantrano, na mety marary lava ianareo mivady, mety misy ampo ao, mety misy avinavina ao anatinao ao, tsy vonina ifamela, tsy vonina aneritena ny anankiray. Tonga ny fandraisana mifanasa tongotra. Fa potika io avinavina aminao io raha vao mifanasa tongotra anareo mivady. Ataova amenina mafy dia mafy. Ianao koa amavoakan'Andriamanitra anao koa, raha misy olona nanaovanao zavatra nampalahelo azy, na ianao nanaovan'ny olona zavatra nampalahelo anao, na malala le olona na tsy mahafantatra, antono izy. Ataontsika isanao ifanasa tongotra. Ny zavatra nataonao nampalahelo ahy, nampatezitra anahy, fa zany efa te hamelanao amin'ny foko madio, dia aleoko zany maneritena, zany anaovanao zavatra nampalahelo dia hanasany tongotra anao. Andehana manetretena, atono le olona. Tsy maninona zany. Fa zara lazainareo patron manasa ny tongotra reo. Ary nataoko zany. Za fa nao tamin'izany tato amin'ny fiangonana. Nisy komity. Izay hoe nisy ny olana tao amin'ny fiangonana. Nidinako ambany, ndao sasako daholo ny tongotra nareo komity reo nalana vavy. Fa tsy nareo nanasa ny tongotra. Zareo mieritreritra ataontsika nasa ny tongotra paster, zany manasa ny tongotra reo a. Za midina. Satria izay ny toerana metrana hidina. Dia nomena an'izany toetra zany tsika. Hiarika ny 20 taona ny radio tsika. Hiarika n'ity latabatra masina ty. Mila fanetretena. Satria Jehovah Andriamanitra tadidio tsara. Ama Jehovah Andriamanitra azy io hanao zava-magaga amin'ny fiangonana izy. Fa io Kristy io alohany nampakarany azy, iverana any amin'ny fanjakany, dia nidina hatrany amin'ny faran'izay ambany indrindra izay. Ka ny fiangonana koa, raha omen'Andriamanitra ny fanjakana koa, na etỳ tany zany na ny an-danitra, dia mitady olona midina maneritena Andriamanitra. Fa tsy sanatria hoe tonga amin'ny fanjakany Kristy dia izy indray no ireharesy anao zinona ny hafa sy avinavina. Tsy zany ny zavatra takina sotro masina. Anao midina ambany aloha. Fa izay maneritena hoy ny baboly no ataony inona? No asandratra. Manana hafatra lehibe eo ampitaina amintsika fiangonan'Andriamanitra. Amin'ny 20 taona ny radio io. Ary vatiatoka ihany ho an'izay tsy afaky ny hamonjy ny fotoana io. Satria zavatra mahagaga no ataon'Andriamanitra amin'ny 20 taona ny radio izay feo mahery. Anjely mitondra amin'ny feo mahery. Ka mila vahoaka midina, vahoaka maneritena Andriamanitra. Amen. Mitady an'izany izy. Ary zay nampatonga ny hafatra izay resahana amintsika talohan'ny fandraisana fanasan'ny tompo dia Jaona 10 no menantsika. Jaona 10 ny hafatra ato amin'ny perikopa. Ao na ny voasoratra ato. Manomboka ny 9:20. Izaho izy Jesosy no mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjy ny ondriny. Izaho no mpiandry tsara, ny mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjy ny ondriny. Raha misy ny mpiandry tsara zany dia mifanohitra an'izay
misy mpiandrinina ratsy. Andininy voalohany amin'ny toko 7 verina ty afary ty a matory reto afatra reto miverimberina amintsika fiangonana ho misy zava-ngeza be ho ataon'Andriamanitra amin'ity fiangonana ty afaka fotoana fohy ka mila tefen'Andriamanitra sy amboarina daholo itsika amin'ny fotsika sy ny toetsaitsika sy ny toe-potsika tsiraray avy. Andininy voalohany lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa zay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry fa mananika ny fefy dia mpangalatra sy jiolahy. Zay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry fa mananika ny fefy dia mpangalatra sy jiolahy. Reny zany le mitona sy mitaritarika atsika ny ivelan'ny fefy reny dia mangalatra atsika amin'ny alalan'ny resaresaka ny manodidididina any reny le mpangalatra sy jiolahy. Fa ozy izy ao amin'ny 7 dia hoy indray Jesosy taminy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa za no vavahadin'ondry mpangalatra sy jiolahy zay rehetra tonga talohako fa tsy mihaino azy ny ondry. Io moa zany tamin'izany dia mazava be fa ny fivavahan'ny fariseo sy ny mpanora-dalàna sy ireo mpisorona le hebraika sy jodaisma reo zany no tiany Jesosy ho resahana tamin'io hoe izaho ny vavahadin'ondry fa tsy ny fariseo sy ny mpanora-dalàna tsy ny jiosy sy ny hebraika zay lazana azy fa izaho ozy izy Kristy ny vavahady. Mpangalatra jiolahy zay rehetra tonga talohako fa tsy nihaino azy ny ondry. Izaho ny vavahady raha izaho no idiran'ny olona dia ho vonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady ahazo hoanina. Iza ny vavahady? Kristy ilay maty ny levy nantsangana araka ninona io ny vavahady. Ka na miadana ianao na ory na mahantra na manan-karena na miorona na tsy miorona io ny vavahady io Kristy maty ny levy nantsangana araka ninona io soratra masina io ny vavahady. Fa tsy zay jiolahy sy mpangalatra milaza hoe ty ny vavahady ty ny lalana fa izao izy Kristy ny vavahady. Raha izany ho idiran'ny olona dia hovonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady azo hoanina. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy hamono ary andringana izao avy mba hananany fiainana sady hananany be da be. Zany hoe zay azon'io mpangalatra io zany dia aringany ary vonony sy simbany hamono izy sy andringana. Ny mpangalatra zay azony ihany azony jiolahy anao azony mpanao kidina pinina ianao raha tsy mamaly ny zavatra tadiaviny ianao vonony sy aringany ianao zay mampangalatra azy. Fa hoy Jesosy za no mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjy ny ondriny ary ny mpikarama satria tsy mpiandry na tompon'ondry izy ko raha mahita ny ambody avy dia mandao ny ondry ka mandositra ary ny ambody ny sambotra ny ondry ka mampiaka azy. Mandositra izy satria mpikarama ka tsy mitandrina ny ondry. Be da be ny mpikarama nefa nilozany tao ny ondry zay nandrasany. Rehefa tonga ny ambody iny eo ny sariny ambody tonga ny devolona anakorotana an'ilay ondry andrasana tao dia nilozany teo ny ondry satria mpikarama izy tsy rarahany na mitombo fiangonana io na tsy mitombo tsy rarahany na miorona mivavaka ao na tsy miorona fa ny azy dia zao karamako isam-bolana ihany ny avantazoko ihany io natao varadalàna fa za tsy mirarahany zany fa ny akaramako ihany satria mpikarama izy fa tsy mpiandry ny ondry tsy niteraka an'ireo ondry ireo. Za lazaiko amintsika mafy amiko mandeha mitoerana anankiray atsangana ny fiangonana 300 400 500 600 ny ondry vaovao teraka eo dia mandefa mpiandry ondry mpikarama ianao afaka herintaona 2 taona zara raha misy 70 sisa le ondry. Aizany mpiandry ondry lasa mpiandry ondry mamahatena fotsiny mafy zany lasa mpikarama fotsiny ka tsy miandry ny ondriny tonga ny ambody manakorotanao miady atrano sy ny sisa ao ny fiangonana zay ny ambody tsiny avelany eo iny tsy raha iny toriteny nataon'i Jesosy io taloha ny andraisana ny fanasan'ny tompo niaraka tamin'ny mpianatra ireto dia toy izany le teny 9:20 manana ondry hafa
izay tsy amin'ity valy ity aho, ary reny koa de tsy maintsy hoetiko ka eniny feoko ary ho tonga andiany ray izy sady iray ihany no mpiandry. Na de navelan'ilay pikarama tao ny ondry hiaka tao ary de mbola nilaza Jesosy mbola misy ondry hafa ny ivelan'ity vala ity, ka ireny de tsy maintsy antsoka ho tonga andiany ray. De tamin'ny sabata tao ny ondry, nisy ondry hafa indray ivelan'ity vala ity nantsoina iray latabatra amintsika eto androany, de omeo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Efa 500 mahery izy ireo, mbola misy ondry hafa any ivelan'ity vala ity ozy izy, ary reny de tsy maintsy ho antsoiko ka ho tonga andian'ny firy ozy izy, andian'ny ray. Tsy maintsy ho antsoko ireny ka ho tonga andiany iray. De aza mieritreritra ianao zany fa hoe raha miala eo anao de tsy sisy olony toeranao, fa za tsy mino fa hoe anatin'ny fotoana anankiray de isy ondry 500 hiaka daholo satria ny pikarama no niandry azy tao ka tonga ny ambody, fa ny misy isaky ny misy ondry vaovao de anjatony. Dikan'izany raha ny mivoaka zany raha oharina miditra de tonga ny hoe mbola tsy maleo sara ny vidiny, zay ve ny ilazana anazy sa tsy malaza anazy, mety tsy malaza azy zay. Misy mivoaka fa miditra be lavitra kokoa noho ny maninona, noho ny mivoaka. De zay nampatonga ny Jesosy milaza hoe ny pikarama mampiaka ny ondry, lozany eo ny ondry rehefa tonga ny ambody masika. Fa zany efa izy manana ondry hafa ivelan'ity vala ity, reny tsy maintsy hoantsoko tonga andiany anankiray. Zany hoe misy mivoaka zany fa misy maninona, misy miditra. Ka na de tsy maro mafimafy aza zany fanoharana izany, de izay ny zava-misy. Zay ny heverin'Andriamanitra fa tsy asoa ty fiangonana ty tafiditra tato, tsy tafapetraka ato zany ianao, fa tsy maintsy maninona, tafavoaka tato na mirezista ao ary ianao. De tahaka izay koa ny fiangonana, raha mbola fiangonan'i Kristy io manana ondry hafa ivelan'ity vala ty, reny tsy maintsy atsoko tonga andiany anankiray. Dikan'izay de zao io fiangonana io de tsy maintsy misy miditra, fa zay tsy izy ao de tsy maintsy maninona koa, tsy maintsy mivoaka tao, ary io tsy voatazona nataonao inona nataonao inona io, na horesenao lahatra takan'inona ary tsy maintsy mivoaka. Fa za milaza amintsika reto, io ngela zay Jesosy ny tampianany, nareo rehetra fa madio fa misy anankiray aminareo izy tsy madio. Ny lananenina ne Jodasy e, iza ny amadika anao, zay miara-manatsoboka an'ity mofo ty atao anatin'ny kapoaka, izy no amadika, efa alanenina ne zany. Vina nataon'i Jesosy mbola najobony any le mofo sa tsy najobony? Tonga de mijoboko miaro mijoboko, joboko miaro mijoboko, ohatra misy hirahirana zany koa any misy an'izany koa le hira. Tonga de manino izy izy, tonga de mijoboko ty. Efa ny alanany eny Jodasy fa mbola najobonao ihany, tonga de mijoboka. De rehefa tafajoboko Jodasy de ozy indray Jesosy, andana ataovy zay ataonao. Efa alanenina koa ne zany hoe fa ianao zany le amadika hafa, andana ataovy le izy. Fa manino Jodasy mbola lasa nandeha ihany, satria Jodasy zany le zavatra naporotra be azo tao tsy maintsy nivoaka tao. Tamin'ireo sakafo 12 reo de nisy décès anankiray tao, iza ny décès tao izy zany, i Jodasy ny décès tao. Ka na de efa mba nieritreritra aza hoe tsy avoaka io décès io voatazona sa tsy voatazona, tsy voatana ho aly izy, tsy voatana. De zay nampatonga ny Jesosy laza hoe za manana ondry hafa ivelan'ity vala ity, ka ireny de tsy maintsy hoe atsoka ho tonga andiany iray, na tiany na tsy tiany. De ao nazy izy Jaona 7 ihany ny 14 sy ny manaraka, de nitangoronany 14 Jaona 7 de nitangoronany jiosy izy ka nanontaniany hoe ambara-pahoviana no ampisalasalanao anay, raha ianao ny Kristy de lazao marimarina aminay. Jesosy namaly azy hoe efa nilaza taminareo ihany na nefa tsy mihina nareo, ny asa zay ataoko amin'ny anaran'ny raiky no manambara,
kanefa ianareo tsy mino satria tsy mba isan'ny ondroko. Ny ondroko mihaino feoko ary zaho mahalala azy ary izy manaraka ary zaho manome azy fiainana mandrakizay ka tsy ho very izy mandrakizay ary tsy isy androbaka azy amin'ny tanako. Ianareo Jesosy tsy mino azy satria tsy mba isan'ny inona ny ondroko, fa ny ondroko mihaino feoko ary zaho mahalala azy ary izy manaraka aho izy Jesosy. Dinga lazainy Jesosy hoe za naniraka anareo ka raha mino zay resanareo izy de ino fa za nirandray de takizay koa tsika. Misy loha-pitarika tsika eto ary tsika de manaraka ny loha-pitarika atsika io ary ny porofotsika eran'izao tontolo zao zany napiaiky volana tamin'ny faharoapolo taona ny fiangonana iny hoe iza ny olona vita ohatr' zao pitarika fiangonana na pitarika fikambanana anankiray na antoko politika vita zao zavatra misy zao. Tompony araikitra mitondra fanjakana de ny aiky hoe tena manaiky fa resinareo zay. Zay le sapary Jehova fandresena fandresena zay nge le fandresena fa manomboka resy zao tontolo zao manomboka manaiky mahita an'izay hoe ny ondroko mihaino ny feoko mahalala ny tokony ho atao. Rehefa tsy ny mpiandro ondro ny ondro de lasa daholo ambesany de andrasany asainy misakafo de misakafo asainy miasa de miasa. Zay firesakina zay zava-dehibe mihitsy zay fa nareo Jesosy tsy isan'ny ondroko ka raha fa tsy isan'ny ondroko nareo de tsy mihaino inona tsy mihaino ny feoko. Afatra nomeny Jesosy amin'ny mpianatra zany talohan'ny fandraisana fanasan'ny tompo nambarany mazava tsara zany a fa izaho no mpiandry tsara ary fantatro ny aho sady fantany aho ary mbola manana ondry hafa ivelan'ity valy ity aho. Reny koa de tsy maintsy hoeto ka iain'ny feoko ary ho tonga ny diany ray izy sady iray ny mpiandry azy. De mazava zany fa raha mbola Jesosy Kristy maty ny levina ntsangana araky ny soratra masina no mpiandry ianao de tsy misaraka zany tsy misarasaraka zany ianao tsy hoe za tsy aminareo fa za le mpiandry tsara ry ihany a aza miaraka amin'ny andian'ondro ianao fa mitokana manokana any ianao rery fa misy inona any miandry ianao misy ambodimasika any miandry misy liona any miandry ary de hita mihitsy nareo fiasan'ireo le ambodimasika na le lionareo rehefa mahita ny ondro izy mahita ahatra tsaratsara any de tsy miaraka amin'ny namany tsony fa mihinan-kinana ahatra tsaratsara eny hoe ty tena tsara fa avianareo ty fa isary ny andehan'ny ondro lasa ry mora amin'ny liona fotsiny mandrapaka an'iny ary magaga ny fahendren'ny taolo malagasy ny azy nataony mazava tsara ny akanga maro tsy vaky ninona ozy izy tsy vaky nambo ny mitabe tsy laniny mamba fa za lazaiko anareo fa na ny biby reo ary mahalala an'izany. Ny akanga zany de malala mihitsy hoe rehefa mandeha maro tsika tsy mahavaky atsika io ambody masika io. Ny omby hita amin'ny televiziona sy amin'ny canal sat reny le omby dia any Afrika reny misy reny rano be eo fa tsy maintsy epita ao reo omby be da be rehetrarehetra ireo fa voay fotsiny nefa ny anatin'io rano fa ary zareo tsy misy hoe nareo aloha mijanona fa za rery aloha ny epita de hitako hoe matanjaka ve le voyaty sa tsy matanjaka tsisy manao an'izany le omby nanoray aza fa misy anankiray pitarika vao lasa iny anankiray de izy rehetrarehetra miaraka daholo de tsy hitan'le mamba mihitsy zay ho raisiny fa misy anankiray omby mivilana lasa ny rano manokana ry misy lasa amban'le fiampitana fa ny rehetrarehetra miaraka ety izy tafala tamin'ny be sy ny maro tonga de voarapaka an'izy rehetrarehetra mihitsy ny omby iny de tsy raha ranontsony zay miampita rehetrarehetra fa fanahazo izy de zay koa l izy raha misaraka amin'ny Kristy tsika ozy izy de eo ambavan'ny liona fa izy no mpiandry atsika raha mihain'ny feontsika ary ho tonga andiany ray andiany iray io Jesosy io no andiany ray rehefa vita ny fandraisana zay ny afatra nomeny a talohan'ny fandraisana io tiany Jesosy ho aseho tsara tandremo ny
mpikarama ny mpiandry mama tena mpiandry ondro mama tena fa zaho ihany ozy izy Kristy ny mpiandry fa mbola misy ondry hafa ivelany ty vala ty ho atsoko tonga andiny iray de mitandremanareo Jesosy de rehefa vita ny fandraisana fanasan'ny tompo de nanome afatra ndraiky Kristy